dia ravoravo am-panahy izary aminao indray a ny am'ty hoe anjara voafaritra ho anao tena anjara azo antoka raisina amponona kosa ary tanteraka aminao mizay tongavo aminao araka zay inonao io tsy anjara hoe vokatra na fandraisan-dahatra omen'olona anankiray tsy zany ho andresy lahatra milaza aminao fotsiny any fahamarinana araka le vavaka nampena ny tenen'ny tompo azafady le vavaka nambara ny tompo eo manamasina azy amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana rehefa raisinao ny teny tsika tsy mandeha am'resaka hoe fahitana na mety mandre olona mitantara fahitana goavana azy ianao za tsy milaza kory hoe avy atrany dia lavo tanteraka fa sedrao foana natreany teny dia le teny ny fahamarinana ninina faminaniana mety renao dia zao mihitsy nambara ny tenin'Andriamanitra rehefa amaraparina ny boky ny apokalipsy izy hoe ny fanahy ny faminaniana dia ny fanambarana an Jesosy Kristy dia ny zavatra ampitaiko aminao zao zany dia izay nambara an Jesosy Kristy ho anjara voafaritra ho anao omalitsika dia nyresaka le loharano mpahasambara dia le anjara voalohany voafaritra dia le fitiavan'ilay mpianatra tsara dia tsika mangataka zavatra be dehibe amin'Andriamanitra novola mbafahako mandony trosako sy trano aho afaka amin'ny aretiko va ao ty olako ty tompo tsy diso akory zany tsy diso zany tompony tena makanisa ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mafisatretana zany anome anareo fitsara fa nangatantsika voalohany aho tompo feno le fitiavanao satria ny ten'Andriamanitra ny fanahy masina netiny namporotsaka taka andreny mahitatsika zinga dia misy rano ao dia mameno vera anankiray dia ny fotsika tahaka n'le vera tian'Andriamanitra ahidinao le fitiavana efa nahidina fa miankina amintsika kosa aza vely ikatona ny tampon'ilay vera aloha isokatra feno fa tena tsy anam-pahataperana mihitsy ny fidina n'ilay fitiavan'Andriamanitra mameno atsika fa zany ny ilayntsika mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra noho ny fahalalana rehetra mihoatra noho ny fahatanterahana rehetra le fitiavan'Andriamanitra dia rehefa mandray amin'izay itsika dia lasa tonga dia mitohy amin'ilay fanomezana faro fiadanana fitsarana ao amin'ny Kristy Jesosy tompo ao amin'ny Salamo 7:20 izy dia hitatsika zay mampandry amin'ny aimaitso izy mitondra eo moronyony fialan-tsasatra izy mahavariana ny amin'ny baiboly ry havana dia zao avy hatrany dia teny mafiorina ny ambaran'Andriamanitra izy tsy milaza hoe mety trango zao zavatra zao raha ohatra ka ho ampandriny amin'ny aimaitso ahy fa tena miteny mihitsy izy mampandry ahy amin'ny aimaitso izy milaza zavatra tafatoetra milaza zavatra maro toerana azo antoka Jehovah mimpiandry tsy hanan-java-mahory mampandry amin'ny aimaitso izy mitondra moronyony fialan-tsasatra izy ny i Davida lay nitariny fanahy masina tamin'ny Salamo 7:20 mpiandry ondry izy ary avany izy nantsona dia nosorana ho mpanjaka ny ainany tsara mihitsy zany hoe fikarakarana ny ondry fa tamin'ny tsara keo manahoana ny toetra ny mpiandry ondry rehefa mikarakara tsara ny ondry izy ny olana voalohany ho an'ny mpiandry ondry dia aizy any ahitana aimaitso ho an'ny ondry fa tena tonga dia feno ny zavatra ilain'ny ondry rehefa mahita aimaitso izy dia avy eo izy manana rano hosotrona ampy dia miala sasatreo izy
fantany davida tsara mihitsy zany dia ino no nitarian'ny fanahy masina azy hoe ny ataon'andriamanitra aminao ilay mpiandry tsara ary rehefa miresaka moa baiboly hoe jehova dia ilay andriamanitra ny fanekena zany jesosy kristy napiditra antsika ho amin'ny fanekena vaovao izy ilay andriamanitra ny fanekena ary ny fanekena tsy tsoahany mandrakizay zany ka zay miditra amin'izany fanekena zany zay miditra amin'ilay fanekena vaovao manana anjara feno amin'izay voafaritra ho azy miditra n'ilay fanekena aloha io dia voasinita amin'ny rano ny zanak'ondry ary zay natonga ny tompo teny tamin'ny mpianatra zao nataovanareo fahatsiarovana naoviana ny mihinana ianareo naoviana no misotra ianareo dia ny amin'ilay tenany natolotra ny amin'ny rano zay nalatsa nomeny ny ainy tsy afaka ny ainy fa nomeny ny ainy tsisy manaisitra ny eko amiko kosa fa zany no manome azy ary zany mandray azy indray tia ny atsiaro ny mpianatra ary tia ny atsiaro isika fa izy le andriamanitra ny fanekena dia rehefa miditra ny fanekena isika ianao zay nandray ny famonjeny jesosy kristy dia efa tafiditra ianao ao anatin'ilay faneken'andriamanitra ary andriamanitra tsy mba misy aloky ny fiodinanao aminy tsy mba miovaova hevitra tahaka antsika izy ny azy rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy ianao zay nanaiky azy nandray azy eny ho anao ny teny fikasan'andriamanitra anjaranao ny fiadana anjaranao ny fitsara ao amin'ny kristy jesosy tompo dia iteny ianao amin'izao fiainan'izao ve afaka manam-pitsara amin'izao fiainana mampiorooro be olana be zavatra mampanazy ao ve indrindra amin'izao zavatra misy eto amin'izao tontolo zao tatoato zay afaka hanam-pitsarana ve a afaka hanana fiadanana ve a milaza aminao a ao amin'ny kristy jesosy tompo eny anjaranao ny fitsarana anjaranao ny fiadanana tsy ianao ny miezaka azo an'io tsy ianao ny mamorona an'io tsy olona koa ny afaka miteny tongavinareo ty ametrahako tanina dia lasa manana fiadanana tsy ariavana jesosy kristy ny manome fitsarana jesosy kristy ny manome fiadanana ary to amin'le fotoana mihitsy ary zay ankatoky ny iaina n'le zavatra tena mampiorokototra indrindra teo amin'ny azo fijarena dia zany ny teny fiadanana anao velako anareo ny fiadanako no omeko anareo dia aveo izy rehefa miona amin'ny mpianatra dia zay foana ny teny fiadana misy fotoana koa izy miteny finaritra ina moa nodika an'izay meko anareo fahasambarako meko anareo ny fifaliko meko anareo fitsarako ao amin'ny kristy misy an'izany ho hita vito hoe mampandry amin'ny maitso izy lay maitso irin'ny ondry fatratra le karoana fa matoa mandry eo le ondry tena manana feno izy zay ary zay mihitsy le fiainana be dia be io asanao io zay nyverina hoe vokatry ny ozona hatra hoe ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao zay le teny nambarin'andriamanitra vokatry ny otany olombelona fa inona kosa ny tenin'andriamanitra vokatry ny asa vitan'i jesosy kristy ilay zanak'ondrin'andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao manaisitra ny fahotany zao tontolo zao tontolo hafa ndray zay le fanekena vaovao indro ankehitriny ny andro famonjena indro ankehitriny ny andro fankasitrahana mbola ao anatin'izany tsara mihitsy zao mbola afaka mandray tsara an'ilay tompony famonjena an'ilay tompony fankasitrahana ianao ka le zahatra ny heverinao ozina lasa setra ivelara ny finoanao ny asa riavana fanomezana avy amin'andriamanitra ny hery entinao miasa ny saina fahanao miasa ny talenta mivelatra ao anatin'ny asa manjary tianao iasanao io manjary taka ny ai maitso andrinao io ankohonana
mampananao misy olona dia menomenina foana ny amin'ny zavatra mitrango amin'ny ankohonana tahaka ny tsy hoe fanomezana le ankohonana lasa tsy tahaka ny hoe lova avy amin'i Jehovah le zanaka fa miresaka mba ny zanany izy dia problema no hitany ao miresaka mba mivadiny izy dia olana ady ratra sy ny sisa ny hitany ao tsy zay nitsony amin'izay le izy mampandry amin'ny ay maitso izy dia mitondra moronyeo ny fialan-tsasatra izy ary efa raisinao zay le fiadanana fitsaharana omeny Jesosy Kristy anao zay anjaranao le izy anjaranao tena misy anjaranao ianao fotsiny mamiditra na tsy miditra amin'ny anjaranao tsy Andriamanitra tsy ny tompony andraikitra na omenao tsiny ndraindray anao ina reny raha tsy nataoko Andriamanitra dia mitrango zao ianao ny tsy miditra amin'ny fitsaharanao fa ninina mitrango midira amin'ny anjara fitsaharanao anao midira amin'ny anjara fiadananao omeny Jesosy Kristy tompo anao ary nivokatr'izay tsy eo amin'ny ara-panahy tsy eo amin'ny fonao ihany fanjary miatraika hatramin'ny fiainanao ity ivelany mety hiteno za tsy mba nanao vakansa mihitsy hatramin'izay midira aloha amin'ny fitsaharana tena izy aloha dia hitanao hanamponao anao zany ka dia ampandry ianao amin'ny ay maitso izy ary hitondranao eo morony eo ny fialan-tsasatra